Tonga indray ny fotoana zay anarahantsika ny toy fandarana zay efa noresantsika teto omaly tao amin'ny Genesisy toko faraka amin'ny 20 tsika omaly nisy zavatra maromaro noresana tao dia mahakasika indrindra ny nahaterahany Isaka tao ihany koa no nahavorokany Agara sy Ismaela izay tsy tao anatiny zanaka ny teny fikasana velivelona dia nateraky Abrahama aza Ismaela ary indrindra moa zany ny fanekena zay nataony Abrahama sy Abimeleka tao amin'ny toerana anankiray atao hoe Berseba zay no fehany ny lesona tao amin'ny Genesisy toko faraka amin'ny 20 iny izany. Fa amin'ity andro anio ity dia iresakitsika mahakasika ny toko faharoa amby 20 somary lavalava ny lesontsika amin'ity toko faharoa amby 20 ity satria dia mety maritra herinandro vitsivitsy eo mihitsy vao vita ny toko faharoa amby 20 izany ary malina dia malina raha izay no ilazako azy ary tsara ny miomana foantsika na azonao atao ny maka ny horonam-peo amin'izay fitaovana ahafahanao manatanteraka an'izany na mandika amin'ny taratasy ny stylo na zay fomba rehetrarehetra mba azahoanao ity fandarana ity ka dia tonononao atsika ny fitahin'Andriamanitra feno ato anatiny ity tokantrano zay mampandroso anay ity ary dia miarabana ihany koa ny tenako pasteur Hertina tafaradalana eto amin'izao onjam-peo na fahita lavitra izao. Manona fiadanana tompona pasteur Tofy miarabantsika menakavy tompoko. Andeha melohan'ny amakina ny baiboly ary dia ametraka ambavaka ny fandaram-potoantsika izany. Ry Jehovah Andriamanitra rainay ao tsara indrindra zay ny an-danitra misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy manana an'ity fotoana ity zay ahafahanay mitoro ny teninao manambarany amin'ny filazantsaranao angatahanay hatrany ny fanainao masina tompo hitantana anay sy hitarika anay eto amin'ny alalan'ny fampianarana zao soratra masina izao ny famoaky-hevitra ny soratra masina ozy miboky mipetera toko faharoa dia tsy efa nsain'olombelona fa tsy nisy faminaniana avy tamin'olombelona na avy amin'ny fisainan'olombelona tany aloha rehetra tany ary mandraka kehitriny fa ny fanahan'Andriamanitra no mampiteny ny mpanompon'Andriamanitra ao anatina faminaniana ny fampianarana sy ny sekoly baiboly tahaka an'izao dia afatra anankiray ara-paminaniana lehibe ho an'reto mpanomponao reto Andriamanitra noho izany indrindra dia ny fanainao masina mihitsy no ampiteny anay eto amin'ity andro anio ity misy amin'reto mpijery reto tompo ao anatin'ny tsy fahasalamana dia ianao no hanasitrana an'izy ireo ianao no hanafaka an'izy ireo misy amin'reto mpanaraka n'ity fandaran'ity ihany koa no tsy resy lahatra manonona ny anarana hoe Jehova na Jesosy fa Yahosoa ny tiana nonona azy na Yesoa na Yahvé na YWH ohatraohatr'izay ny tiany anaovana azy tompo dia tsy mampaneniny zany fa ny zava-dehibe fotsiny dia hoe azony olona ny teninao ny fampianaranao amin'ny alalan'ity fampianarana amin'ny teny malagasy tsotra ity ary hitondra ny olona ho amin'ny fiainana mandrakizay izany fampianarana izany dia misaotra indrindra tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany amen. Andao amaky tenin'Andriamanitra tsika pasteur ny Genesisy toko faharoa amby 20 dia ny soramandry raha ity baiboly be eto am-pelantanako ity dia ny hoe nozahana toetra i Abrahama ary efa afaka izany zavatra izany dia nozan'Andriamanitra toetra i Abrahama ka hoy izy taminy ry Abrahama ary hoy izy inty aho ary hoy izy ento ny zanakao ny lahy tokanao zay tianao dia Isaka ka makanesa any amin'ny tany Moria ary atero any izy ho fanatitadorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray zay olazako aminao ary ny fomaraina koa i Abrahama dia nanisy lasely ny borikiny ka nitondra ny zatoviny roa lahy koa niaraka taminy sy Isaka zanany ary namaky ny hazo ataina amin'ny fanatitadorana izy dia niainga ka nakany amin'ny tany zay efa nolazain'Andriamanitra taminy noho ny tamin'ny andro fahatelo Abrahama dia nanompon'ny masony ka nahatazana ny tany tery lavitra ery ary hoy Abrahama tamin'ny zatoviny mijanona eto amin'ny borika ianareo fa izaho sy ny zazalahy andeha ery ary vavaka izahay dia iverina eto aminareo indray
dia nanainy Abrahama ny azo ataina amin'ny fanatadorana ka natataony any sakazanany fa izy kosa nitondra ny afo sy ny antsy teny an-tanany ary dia niarana andeha izy mianaka ary isaka ny teny tamin'ny Abrahama rainy ka nanao hoe rikako eo dia hoy izy inty aho anaka ary hoy izy indreto ny afo sy ny kitay fa iza kosa zay ondry atao fanatitradorana fa io hoy Abrahama anaka Andriamanitra no ahita zay ondry atao fanatitradorana dia niarana andeha izy mianaka ary rehefa tonga teo amin'ny tany zay efa nolazain'Andriamanitra taminy izy dia nanorona ny alitara teo Abrahama ka nandahatra ny kitay dia namatotra ny Isaka zanany izy ka nametraka azy tambonin'ny alitara teo ambonin'ny kitay ary Abrahama nanintsitra ny tanany ka nandray ny antso mba hamonoany ny zanany fa ny antso azy ilay anjelin'i Jehovah tany an-danitra ka nanao hoe ry Abrahama ary io kosa izy inty aho dia hoy izy aza manintsitra ny tananao amin'ny zazalary aza maninona azy akory ianao fa hitako zao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy larovanao tampoky ny zanakao dia nylahy tokanao ary Abrahama nierika mijery ka indro nisondro lato ivoany voasangazotry ny kiritrala ny tandrony dia lasy Abrahama ka naka ny ondrony niaka ny ondro lary nanatitra azy ho fanatitradorana hosolo ny zanany ary ny anarany zany tany zany dia nataony Abrahama hoe Jehovah Jireh dia izany no anaovana mandraka kehitriny hoe any atendrombohitra no isehony Jehovah dia niantso any Abrahama fanondroany tany an-danitra lay anjelin'i Jehovah ka nanao hoe ny tenako ny anianako Jehovah satria nanao zany zavatra zany ianao ka tsy niaro ny zanakao lalahy tokanao dia hitanao tokoa aho ary amary dia maro ny taranakao ho tahaka ny kitaneny amin'ny lanitra sy ho tahaka ny fasikaizany amoron-dranomasina ary ny taranakao azo mivavadiny fahavaliny ary amin'ny taranakao no hitaniny firenena rehetra ambonin'ny tany satria nanaiky ny teniko ianao ary Abrahama dia niverina nakeny amin'ny zatoviny dia niainga izy ka niaraka nakany Berseba ary Abrahama dia nonona tany Berseba atreo novaka itsika pasteur aloha tamin'ity andro anio ity ya zava-dehibe pasteur ny namakinao izay tenin'Andriamanitra mahafinaritra be teo izay miresaka momba ny tantaran'i Abrahama sy ny fizahan-toetra na azo azy tsindrina tsara hoe fizahan-toetra na azo any Abrahama ny zavatra tiana ho mariana tokoa manko pasteur dia eo amin'ny vony fanomponan'ny tompo dia misy zavatra mila takatry ny kristianina ary takatry ny mpivavaka hoe ahoana no fomba fitantanan'Andriamanitra ny olona ka amin'ny fotoana le olona pasteur tsy mahatakatra izay fitantanan'Andriamanitra izay amin'ny fotoana le olona tsy mahatakatra ny hevitr'Andriamanitra izay dia na izy mety hanaonao foana na izy satria izy tsy mahatakatra ny hevitr'Andriamanitra dia mety ho kivy amin'ny fanaranan'Andriamanitra ary zany mahatonga mpivavaka marobe lasa mamoy fo mpivavaka marobe lasa miverin-dalana lasa kivy satria misy zavatra tsy fantany rehefa mandalo zavatra sarotra izy rehefa mandalo zavatra manahirana izy fa misy zavatra tokony ho takatsika mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra manomboka amina pasteur loholona mpiandry mpinotsotra mpivavaka tsotra fa misy dingana ny amin'ny fanompona an'Andriamanitra ohatry zao ny fandehan'izy io pasteur ny olona rehetrarehetra dia mpanota lavitra an'Andriamanitra ary ny zavatra kendren'Andriamanitra amin'io olona mpanota io dia ny amonjena azy ny fomba amonjen'Andriamanitra an'ireny olona ireny pasteur dia zao mety mandalo olana zavatra sarotra daholo ny olona mety mandalo aretina le olona tsy maintsy mandalo amin'io daholo pasteur ny olona rehetrarehetra vo afaka miova kristianina marary izy ohatra sanatry ny vava dia nitsabo tena izy tany amin'ny dokotera nitsabo tena tany amin'ny hôpitaly nitsabo tena tany amin'ny toeram-pitsaboana rehetrarehetra indrisany efa fatisitrany izy ary tsy afaka izy rehefa tsy afaka izy dia tsy maintsy nisy fotoana indray nakany amin'ny mpitay izy nakany amina pilalaody reny dia mbola tsy sitrany fa na tian'ny olona na tsy tian'ny olona pasteur
mialany eniny farany de tsy maintsy andao hitodika amin'Andriamanitra. Ary be da be ny olona rehefa tonga eo amin'ny alany enina farany io no mitodika amin'Andriamanitra pasteur, de zao ny mahafinaritra, manasitrana azy amin'izay Andriamanitra, manafaka azy Andriamanitra. Iny le dingana voalohany iny de falery le olona hoe tena nahita ay Jesosy tena manasitrana, ay Jesosy tena manafaka, ay Jesosy tena mamonjy, hivavaka amin'izay amanomboka eo. Nandray le olona manana olana saribahana, tena olana saribahana pasteur, de ny efa nisy olona ambony fatany namany io de tsy miva, nisy général nanatony tsy miva, nanatona député izy tsy miva, nanatona avocat izy tsy miva, nanatona zao rehetrarehetra tsy miva, de tsy maintsy ao an-tsainy rehefa tsy miva ny olany, nampiasa vola izy, nampiasa ny fahaizana izy tsy miva, de tsy maintsy ao an-tsain'ny olona foana ny hoe hitodika amin'Andriamanitra. De tsy maintsy eo amin'Andriamanitra daholo ihany pasteur no mifatratra ny olona rehetrarehetra. Ary na reny olona be da be hitanao eny amin'ny coliseum reny aza, reny olona be da be tazan'ny olona anaty fitaovavaka reny ary pasteur, de ny aina tao anatin'izany daholo. Presque ataoko hoe 70 isan-jato ny akamaroan'ny olona de ny ady sarotra ny lalovany, ny aretina no lalovany no natonga azy nan'olo tena hivavaka ho an'Andriamanitra. Ataoko hoe ny 70 isan-jato farafahakeliny de tsy maintsy tratrana zavatra sarotra daholo, zay izy vao nan'olo tena ho an'Andriamanitra, zay izy vao nieritreritra ny hivavaka. Fa ny olona raha mbola mieritreritra mandeha ny fiainany pasteur hoe misy vola iainany ao, mandeha ny asany, mandeha ny revirevy, mandeha ny fatanorany, ohatrany tena mbola mandeha dolidolo ny filana sy ny rehetrarehetra, de matetika pasteur tovo ohatrany hoe tsy mahatsiaro an'Andriamanitra zany izy. Fa rehefa tonga eo amin'le hoe tena tsy hitatsonjy anaovany any zanany vavy fa tena marary mafy, tsy hitatsony anaovany an'ity vadiny fefa tena marary mafy, de tsy maintsy amin'ny Andriamanitra izy miazakazaka, tsy maintsy amin'Andriamanitra izy pasteur tovo no miazakazaka. Izay zany no dingana voalohany eo amin'ny atao hoe fanolora tena ho an'Andriamanitra pasteur. Tonga de ho dingano kely satria eo anelanelan'izy io misy ihany ny dingana ara-panahy, fa tonga de ho dinganiko lavalava izy pasteur tovo. Fa rehefa lasa nanompo ny tompo amin'izay ny olona anankiray, nanolo tena ho an'i Jesosy amin'izay ny olona anankiray, somary rehefa mba tafidipiditra amin'ny fanompoana tompo ihany ny lalindalina ny olona iray, de na tiana na tsy tiana pasteur de tsy maintsy mandalo an'ity le atao hoe fizahanto etra ity izy. Azonao? Tsy misy mpivavaka izany, tsy misy kristianina izany ka tsy hitsofoka ao anatin'le atao hoe fizahantoetra an'Andriamanitra pasteur. Fa rehefa nanompony tompo io olona io, na firy taona na firy volana nanompony an'Andriamanitra, de tsy mahavarina fa tsy ohatran'le tany amboalohany iny pasteur le izy le hoe vao nivavaka izy de nanolo tena ho an'Andriamanitra, vao nivavaka izy de nanompo an'Andriamanitra, vao nanompo an'Andriamanitra izy de tonga ny fahagagana, tonga ny fanasitranana. Fa eo an'elanelany kely rehefa nyrosoroso kely eo de ohatrany misy fitsapana ataon'Andriamanitra izay hizahan'Andriamanitra ny toetran'le mpivavaka. Manahoana ity vehivavy ity, mbola naharaka anavy izy raha toka misy zavatra sarotra alefako eo aminy, mbola hanompo an'Andriamanitra ve izy raha tojo fanenjehana mafy, mbola naharadia an'Andriamanitra ve izy ka hafana fo mifanomponany tompo raha misy andefasan'Andriamanitra olana, mbola vonona ifikitra amin'Andriamanitra ve izy raha somary misy ady mafimafy eo anoloany. Iny pasteur le atao hoe fizahantoetra. Dikan'izay le anarana zay pasteur hoe fizahantoetra de tena zay mihitsy, fizahana toetran'le olona, hoe karazana fitsapana zany izy, hoe nanahoana ity olona ity, vola fotsiny ve no anarahany an'Andriamanitra, fanasitranana ihany ve fotsiny ve no anarahany an'Andriamanitra, valimbavaka fotsiny ve no anarahany an'Andriamanitra, resaka fitahitana fotsiny ve no anarahany an'Andriamanitra. Ka rehefa sanatry ny vava, misy fotoana izy tsy valin'Andriamanitra vavaka, de manahoana ny toepony. Raha misy fotoana izy avelan'Andriamanitra ohatrany hoe irery aloha,
manahoana ny fanapakevitra raisiny de misy fotoana pasteur ao anatina andro vitsivitsy volana vitsivitsy ndraindray de alefan'Andriamanitra mihitsy le olona hoe ampidirina ao anatin'ny hoe fizahana toetra ka ao anatin'ny fizahana toetra io ilay mpivavaka de somary misy zavatra mafimafy lalovany tsy fampijaliana akory anefiny pasteur tsy fampahoriana ataon'Andriamanitra anefiny akory fa arak'izay le antinaran'izay de le hoe fizahana toetra fa saingy zao ao anatina ohatrany hoe fahoriana le izy ao anatina ady mahamay le izy ao anatina retina somary oatra ndraindray le izy mahamay dia ao anatin'izay rehetrarehetra izay zany pasteur no isehoana ny hoe aiza ny lalakale aiza ny lalakombana Andriamanitra nefa efa misy tari-dalana osokafany ka i Abrahama pasteur dia nandalo an'ity le atao hoe fizahan-toetra ity ny marimarina kokoa pasteur melohany andraisanao fitenenana de zao isaky ny hampiakatra klasy an'ilay olona Andriamanitra ohatrany any am-pianarana ihany pasteur ohatrany any am-pianarana ihany hoe rehefa te hisondrotra T1 le akizy ka hisondrotra classe T2 de tsy maintsy misy examen atreny ao fanadinana raha T2 ndray izy hiakatra T3 de tsy maintsy misy fanadinana ary raha T5 izy na classe de 7e ipasse 6e de tsy maintsy manala le CEPE 6e azonao dia ohatry zay hatrany zany hoe rehefa misy klasy tiana iakarana de tsy maintsy mandalo an'le hoe fitsapapahaizana na fizahapahaizana fa ho an'ny kristianina izy zany de fitsapahana toetra na fizahana toetra ka rehefa misy kristianina tian'Andriamanitra hiakatra amina etapy ambonimbony hiakatra amina stady ambonimbony ny ara-panahany na tian'Andriamanitra hoe isy valimbavaka goavana be pasteur mihoatra no zay efa nananan'le olona teo aloha mihoatra no le valimbavaka mahazatra azy mihoatra no le fitahina efa nananany de misy fipoahana goavana tian'Andriamanitra atao eo am'le olona io de mialohany atongavany le fipoahana valimbavaka ngizabe pasteur de misy fotoana no alefan'Andriamanitra ao anaty fizahan-toetra le olona de ho ambadiky ny fizahan-toetra iny rehefa hitan'Andriamanitra am'izay ilay lehilahy na ilay vehivavy ka nijoro mahatoky teo anatrehan'ilay adiny lalovany de ho ambadiky iny am'izay no mipoka ilay fahagagana goavana ilay etape na lay dingana lehibe na hara-panahy io na hara-valimbavaka io na hara-nofo pasteur satria mifameno foana io rehefa manomboka voatany hara-panahiny olona de ozy izy ny ten'Andriamanitra any am'jona tahaka zay anambihinana ny fanahanao ihany de ho ambinina sotahina amy zavatra rehetrarehetra ny enao de miakina milanjam-panahiny le olona ka mialohany anaovan'Andriamanitra zavatra goavana mihoatra lavitra n'olo fananan'le olona de tsy maintsy mipasy an'io examen kely io izy pasteur na le atao fizahan-toetra na fitsapa-toetra avy amin'Andriamanitra lalana daholo zany pasteur atovy ato anivon'ny fanompona an'Andriamanitra so de manaka-mbarina pasteur ya voaraiko tsara le fanazavana pasteur ary inoko a fa tafita ato am'reto mpiaino reto a lay izy raha somary iverina keny am'le fanazavanao tany am-piantohana teo a dia marina tokoa lay hoe any amin'ny karazana 90% ny olona manolo tena ho an'ny tompo de tena tao anatina ady mafy avokoa reny a lay voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe tady mazaka mpitiavana ary ny olona anankiray pasteur tiana rehefa lany aiky tany amin'ny mpitsabo na mpitsabo nentim-paharazana io na mpitsabo nianatra teny amin'ny ambaratonga ambony io na le professeur nianatra tany ampitan-dranomasina io na le professeur teny amin'joronjorony teny io ka efa lany aiky tanteraka ianao amin'ny fitsabonana retinao na ny famahanany olanao tena hitanao hoe tsy hitanao tsony ny lalakombana de zavatra anankiray voalohany pasteur iny lay mitaky le fanolora-tena zany hoe Andriamanitra miantso an'le olona hoe aza mitsofoka mahery-tsony fa manatona manatsotra ny tanany Andriamanitra tena hoe miantso anao tena hiverina aminy Andriamanitra raha misy olona zany am'izao fotoana zao ohatra hoe maharary mafy eo amin'ny ilakibony eo izy mandreny ty fandarany ty
natratrany'le fanimpanina reny de ohatrany misy mienjana be zany eo amin'ny atoko anao satria miakatra ny tension anao hoaninao daholo ny karazana fanafody rehetrarehetra mampidina tension na fanafody manala fanimpanina na aretim-bavony nefa tsy mbola sitrany de za de milaza marina aminao a andriamanitra mbola tianao andriamanitra mbola miantso anao ohatra zany raha misy olona tsy mahita tory ianao efa amataonany maromaro ianao zay tsy mahita tory ary toko hoe mba mikipo ny masonao de nofo ratsy no hitanao anatin'ny torimasonao io de te ilaza aminao a hoe andriamanitra mitaonanao ibebaka miantso anao tsy ny olombelona hafa no manolotra ny tenany mba hanolo tena ao anao fa ianao mihitsy ny mila manolo tena ny fanolora-tena mantsy pasteur eritiana tsy azo soloana hoe za isolo tenany ny olona anankiray hafa amin'ny fanolora-tenany fa izy mihitsy ny manolo tena ary ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika dia mitako fanolora-tena andriamanitra raha niantso any Abrahama tany amin'ny tany anankiray atao hoe Harana de fanolora-tena ny Abrahama mianakavy zay fa tsisy nidirany ray aman-dreniny tamin'izay fanolora-tena izay ary dia zany no anentanako anao hoe mitaky ny fanolora-tenanao iny le dingana voalohany iny pasteur matetika ny olona anankiray tokoa rehefa le manolo tena iny a de anaovan'andriamanitra fahagagana maika ozy a ohatran'ilay vehivavy anankiray atao amin'ny baiboly rehefa nararina andritra ny 12 taona izy a de teno eo de nositraniny Jesosy Kristy de ny tenin'le raha vehivavy sy ny tenin'i Jesosy raha kapoko anankiray le teny de hoe nanaraka an' Jesosy izy avy eo rehefa vita izay pasteur de misy lay dingam-ponoana tsy maintsy arahana rehefa mandray fahagagana le olona ka afaka vita délivrance nositran'andriamanitra tamin'ny aretiny de misy lay atao hoe batisany fibebana sy finoana an' Jesosy Kristy ozy tsika iny ihany ko de resaka fanolora-tena iny eto anatin'ny baiboly ary lalana anankiray tsy hoe tokony ho atao fa tsy maintsy ataon'ny olona anankiray maniry tena ho tonga zanak'andriamanitra maniry tena ho tonga ankohonan'andriamanitra ozy izy ny Galatiana toko fatelo andiny fa fito amby roapolo fa na izy nareo natao batisa en Kristy de mitafy any Kristy any amin'ny Kolosiana toko faharoandiny raiky amby folo de zao noforantsika tsy tamin'ny famorana natao tarana fa famorana ao amin'ny fo de ny batisa zany hoe ny olona afaka anankiray tiany nandroso de tika tonga ao amin'ilay dingany fibebahana de tsy maintsy miditra ao anatin'ilay dingany batisa ny fibebahana tsy maintsy ozy satria zay mihitsy le lalana raha lasana bavy malala mbola ao anatin'ilay fanolora-tena avokoa zany rehetrarehetra zany ary zay natonga Jesosy ny teny manao hoe fa izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no elohana de rehefa ao anatiny zay le hoe fahavitan'ny batisa zay pasteur eritiana le olona de misy tenin'andriamanitra anankiray ty hoe inona nitoy an'le izy eo amin'ny Salamo fahaenambepolo andiny fahafolo de izy hoe fa efa nizato toetra anay ianao andriamanitra efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny memy efa nampiditra anay tamin'ny fandrika ianao efa nanisy tamavesatra teo ambalanay ianao efa nampandeha ny olona nitsaka ny lohanay ianao nandeha namaky ny afo sy ny rano zay fa ianao nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahina mahatretrika zay le tenin'andriamanitra zany hoe jereo tsara fa rehefa tonga ankohonan'andriamanitra ny olona anankiray kianan'olo tena ho amin'ny batisa de manompoka eo am'izay araka le tenin'ny pasteur eritiana teo hoe misy am'izay lay fisondrotana kilasy na miredouble classe le olona ary tsy hoe miredouble classe fotsiny aza fa misy olona tena tsy miova mihitsy rehefa vita batisa ary ny raharaha be aza misy mampalahelo fa rehefa vita batisa de nanomboka niemitra tsikelikely le karazan'le olona fa raha ny marina rehefa nanolo tena ho an'andriamanitra ka natao batisa de manany dingany fandrosoana am'izay hoy ny bokin'ny Hebreo manao hoe itsika tsy mba namany zay miamitra fa namany izay mandroso miaman'olo tena lalina de lalina kokoa ianao zany rehefa natao batisa de ina zavatra mitranga rehefa hiakatra kilasy ianao araka le teny teo de misy am'izay le fitsapana misy lay fizahatoetra misy lay karazana testa alefan'andriamanitra de eo le mahatonga le hoe hatramin'ny vavahana de misy olona mankala tsy ahotsy ahoana de manentsika daholo ny olona rehetra manentsika ny rafozana manentsika ny zobavy
ary ny raharazana ndraindray de nivady ao an-trano natao namana ampahery io mihitsy ny mamono za efa nahita lehilahy anankiray nandeha nivavaka de nivonono ny vadiny le vehivavy ndray ny mamono zany misy vehivavy ko zany pastera tena mamono vady mihitsy de tena mahantra mihitsy le raka hoe atao-bavaka pastera ny vady fa tsy mety hivavaka fa vonono foana de rangotony le ramatoa le rangako moa tsy mamaly zany zavatra mitranga de ady mafy mihitsy io tena ady mafy io fa zao nefa ny mafinaritra reny olona tratra na fitsapana na fizatoetra reny ka miaritra tena hoe mivavaka ary vo mainka mafana fo ao ambadika io tsy maintsy hivoaka fitahina matetika io zao voalaza ny baiboly ary iny le mahatonga ny teny soratra masina milaza manao hoe faminoany jesosy tompo ianao de hovonjena anao sy ny ankohonanao zany hoe ny fiaretanao no amonjena ny ankohonanao amonjena ny fianakavianao ny olona rehetrarehetra miaritra zany tsy maintsy voavonjy ny ankohonany fa ireo olona tsy miaritra fa ohatrany hoe miafikafina mandeha mivavaka mataotahotra mandeha mivavaka rehefa tonga ny karazana fivorim-pianakaviana anankiray ka misy fisototoka eo na misy karazana balina tena mamofady eo de mba manao ihany ko izy fa rehefa tonga ny fitaom-bavaka de mba pino ihany ko izy de ny zavatra ohatran'izany zany tsy hovonjy mihitsy ny ankohonanao raha izay zany toerana misy anao fa le hoe ny zavatra nitranga tamin'ny abrahama teto ane pasteur jero tsara le zavatra nytenenin'andriamanitra tamin'ny abrahama raha nikitika ny abrahama ny andriamanitra tany amin'ny zavatra naharary any abrahama mihitsy nokitian'andriamanitra ento aty lay zanakao lay tokanao lay tianao itsy ny teny hoe ly Simaela fantany fa Simaela latsa-danja kokoa raha oharina amin'ny Isaka fa le tianao mihitsy ozy tsy ry tsara mihitsy io de tsy nanday Abrahama ary Abrahama rehefa nanapa-kevitra tsy niteny tamin'ny Sara satria raha vao niteny tamin'ny Sara izy de fantany tsara mihitsy ny valiten'ny Sara hoe enao ve da tsy saina so de mbo tsy feo an'Andriamanitra za miteny aminao zany mandara mihitsy anao manao délivrance fa tsy feo an'Andriamanitra ka am'zany aiza ve rangaty zanaky ny fanterana ve hovonona mety zay zavatra nitraka raha niteny tamin'ny Sara izy fa le fanapahan-keviny rehefa niteny Andriamanitra de nyroso izy na de marary anazy aza misy zavatra ne pasteur tina kitian'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona am'le fanolora-tena ho an'Andriamanitra mety marary io kanefa zay le fanolora-tena raha misy zavatra anankiray kitian'Andriamanitra eo aminao io ny efitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra mety karazana fahotana io mety ny fidiram-bolanao mihitsy io mety ny tokantranonao mihitsy io tsy haiko na mety misy zava-biafina eo amin'ny fiainanao io vao kitikitika ao anatin'ity toro-teny ty de ozy ianao hoe tsy rariny kosa za raha hivavaka ozy ianao de ekeko fa raha ty fiainako anankiray ty nikitikitia vie privé ko tsy tokony hisy idikidirany tompo amin'nisy ny fiangonana amin'io de alao andeha moramora de am'izay fotoan'zay tsisy ninina azon'Andriamanitra tao fa ny an'ny Abrahama de tena milaza aminao tena goavana zany atao hoe tenin'Andriamanitra tamin'izany nefa fanapahan-kevitra entitra ihany ko ny Abrahama satria fantany Abrahama hoe feo an'Andriamanitra zany ary ny olona efa miara-mandeha amin'Andriamanitra manana expérience miara-mandeha amin'Andriamanitra pasteur de mahafantatra mihitsy hoe mizaha toetra indray Andriamanitra ty ampiakatra grady ambonimbony kokoa apidina misy teny fikasana ao ambadiky ny fizaha toetra mantsy ny fatanterahany teny fikasana tadio tsara fa ny teny fikasana tsy tanteraka ho azy fotsiny am'izao fa rehefa vita ny fizaha toetra de misy teny fikasana tanteraka de milohany nisy ny teny fikasana anankiray goavana be ndray de misy fizaha toetra ataon'Andriamanitra foana ohatraohatran'izay pasteur Herty ilay tantarany Abrahama sy Isaka eto ary azon'Andriamanitra tanterahana amin'reto olon'reto hoe raha tianao ny ahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao de zao miaritra ianao anatin'ny fitsapana io misy zavatra heretanao ao le izy nefa tsy hoe miaritra mitomany fotsiny fa miaritra de mandroso de mitomba amin'ny fanetretena mitomba amin'ny fahamasinana mitomba amin'ny fahadiovam-po mitomba amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra manana expérience miara-mandeha amin'Andriamanitra zany hoe ny fianarana tena fianarana baiboly mantsy pasteur sy ny fianarana mandeha amin'Andriamanitra de tsy resaka théorie fa ao anatin'ny ady ary de reo tsara fa nympanompon'Andriamanitra rehetra naomby ato anatin'ny baiboly na am'izao vanim-potoana iainantsika izao de tsy olona nianatra théorie momba ny ataoko hoe asan'Andriamanitra izy na ny fiainany manokana izy fa nianatra tao anatin'ny ady ary ny olona nianatra tao anatin'ny ady de tafavoaka pasteur Hertina raha fantany tsara ny lalany itondran'Andriamanitra azy zava-dehibe mihitsy zay pasteur tova
zay fanazavana netinao zay le hoe ady resahany eto pasteur mariana tsara fa ny zanak'Andriamanitra aloha mariana tsara ny ady manko mizara anakiroa eo pasteur ny ady na anankitelo e anankitelo ny fisehon'ny ady eo amin'ny fiainan'ny olona ny ady iray voalohany dia fahotatsika vokatry ny zavatra nataotsika mety hoe sanatry ny vava pasteur nijangajanga ianao ohatra de tratry ny aretin'ny fijangajangana azonao tsy avy amin'Andriamanitra fa vokatry le nataonao ihany zay fafin'ny olona nojinjay zay fafin'ny olona nojinjay ohatra hoe sotro toka ianao de vokatry ny fisotronao toka de lasa narary vavony ianao ny foka sigara ianao de vokatry ny fifohanao sigara dia tsentsina ny avokavoka de mikoadava reny ianao ohatra hoe nangalatra ianao tany amin'ny toeram-piasana de nieritreritra ny tsy ho tratra ianao kanjo tratra ihany de nidoboka any atamory ianao na lasa nanonotra avy 10 eny valeurna 5 millions nangalarinao fa tsy namelan'ny patron anao anao raha tsy nando 25 millions izay rehetrarehetra zany pasteur zao dia ady vokatry ny fahotan'le olona na ny zavatra nataon'le olona zany hoe izy ihany namboly an'le ady ho an'ny tenany izy ihany namboly ady tamin'ny tenany raha izay fa ny ady anankiray faharoa dia avy any amina fahavalo mihitsy tsy hoe le olona nanotaka tsy le hoe olona nanao ratsy fa ataken'ny olona fotsiny zao izy amin'ny famosaviany alain'ny olona fotsiny zao mivadina azonao andefasan'ny olona famosaviana fotsiny zao zao ampiasana de lasa mikorotana ny asany amin'ny savian'ny olona ny tsenany de potika amin'ny savian'ny olona ny tenany de lasa marary azonao tsara zany zany le hoe ady avy any amina fahavalo le anakiray voalohany tsy avy any amin'ny fahavalo fa vokatry ny nataon'le olona tenany ihany fa le ray faharoa de avy any amina adversaire mihitsy hoe misy concurrent ianao miara-mivarotra eo de enao mandeha seul fotsiny am'izao fa le concurrent anao mampiasa herim-maizina de amin'ny savininy tsenanao de kanjo tena potika mihitsy azonao na hoe misy olona midongy akeriny fotsiny zao ny taninao hita hoe tena asana fahavalo izy pasteur atofo enao tsisy miaro anao enao tsisy herin'Andriamanitra enao rery reny zany le to ady avy amin'ny fahavalo fa le fahatelo pasteur de sady tsy avy amin'ny tenanao no tsy avy any amin'ny devoly fa avy amin'Andriamanitra indray ary ty le avy amin'Andriamanitra ty le lazaina atsika hoe fizaha toetra fitsapatina toetra aloha mazava tsara ireo zavatra rehetrarehetra eny hoe vokatry ny fahotanao na atakina devoly ve mahazo anao sa fizahan-toetra mahazo anao ray am'ireko telo reo ny fisehon'ny ady eo alohanaao na vokatry ny fahotana tsindriko tsara na ataky le izy na resaka fizahan-toetra le izy misy mahasamihafa ihany pasteur ireo zavatra anankitelo reo satria ilay anankiray voalohany raha ohatra ka vokatry ny fahotanao no nahatonga ilay ady eo alohanao de fibebahana lalina iny pasteur fifonana lalina ny ataonao am'le olona iny pasteur tena tsy maintsy mibebaka amin'ny fono rehetra izy mba mangataka famirapon'Andriamanitra izy vo iva io adiny io fa ho afaka io olany io ary miala amin'ny fahotana zay nanapotika azy izy zay ray raha tola izy ka atakina devoly pasteur tofo atakina fahavalo ny mahazo anao de mazava be zany fa matoy ianao tratran'le ataky de tsy misy fiarovany ianao zany no zany zavatra ilain'le olona pasteur de zao tsy maintsy manolo tena ho an'Andriamanitra izy mandroso lalina kokoa izy tsy maintsy mila herin'Andriamanitra izy tsy maintsy mila ny fitaretina avy amin'Andriamanitra mila fitombona le ara-panahy mila fitombona izy mba hatonga ny ho ataky io tsy aresy anao azo ny pasteur fa raha ohatra le olona zany niverena kely faharoa fa raha tsy tafiditra ao amin'Andriamanitra olo io manolo tena potehany re fahavalo reo izy ary tsy maintsy potika etiny hafarany pasteur ary be da be ny olona potika
satria nge pasteur misy karazana olona fotsiny zao hoe eritreretinao hoe izy zay tsy mivavaka zay tsy mitrapiangonana fa zay koa tsy manompo sampy azonao de everin'le olona fa mety zany zavatra ataony zany zay indray na tsy mitrapiangonana ary zay tsy manompo sampy zany nay fahaizadina ihany ny ampiasainy fa apotika anao io rahalahy satria raha herinao fotsiny raha diplomanao fotsiny raha nitanjakanananao fotsiny ny olona nefa misy hery invisible force invisible tsy hitanao maso force spirituelle afaka miady aminao potika anao ary zany pasteur mahatonga an'ireny le olona hitanao tena hoe niezaka le olona tamin'ny fiainany nanana diplôme izy niezaka izy nanao business tafavoaka izy fa afaka fotoana foy potika tanteraka ary tsy fantany hoe inona no nahapotika azy tsy azo ny atsaina hoe inona no nahapotika azy tsy azo ny atsaina hoe avaizy reto aretiny reto tsy azo ny atsaina hoe satria le izy ianao tsy ary tsisy fiarovan'Andriamanitra no devoly koa tsy manampy anao azonao zany de zany no mahatonga an'ireny le olona hoe niady rery tamin'ny fiainana fotsiny de ohatra nandeha ihany le fiainana fa tsy tafavoaka lavitra kely tsy lasa lavitra satria tratrina contre-attaque ny devoly dikan'izay pasteur raha mbola teo tafavoaka io olona io de tsy maintsy mila herin'Andriamanitra izy tsy maintsy mila fanolora-tena izy vao tafavoaka ao anatiny io ady io satria ataka mahazo azy fa le fahatelo farany le fizahan-toetra iny pasteur de tsy vokatry ny fahotan'le olona azonao sady tsy avy amin'ny devoly koa le fizahan-toetra fa iny tena avy amin'Andriamanitra iny Andriamanitra mihitsy no mampiditra an'le olona ao anatiny ny fizahan-toetra iny io fizahan-toetra io pasteur de mazava tsara fa raha mpanompon'Andriamanitra tratrana fizahan-toetra tsy miletiky zany ianao tsy potiky zany ianao tsy rava zany ianao fa toerana isan'ny ratan'le olona le fizahan-toetra mahazo azy io toerana isan'ny ratany izy io pasteur atofo azavaiko kely izay le terinao teo fa ndresaka batisy ianao na tiana na tsy tiana nge pasteur de zao tade dio fa rehefa manomboka miamandroso ianao ara-panahy miamandroso anao ara-panahy de miaraka aminao eny foana Jesosy azonao miaraka aminao eny foana Jesosy ao anatin'ny ole dingana fanompona tompo nefa raha miaraka aminao Jesosy tsy midika akory fa lalana volamena foana lalanao fa misy fotoana ianao mandeha secondaire misy fotoana ianao milatsaka ao anaty lavaka misy fotoana ianao miakatra tendrombohatra nefa misy fotoana koa ianao midipidinana tadidiko ty tantara anankiray ty nisy lehilahy anankiray pasteur mba hanazavazavanako kely misy kokoa nyty fampianarantsika amin'ny rahalahy ty nisy rahalahy anankiray mpanompon'Andriamanitra izy io maty izy de zao ngao no fahitana hitany rehefa tonga tany an-danitra maty izy zany toetrany hoe nitsangana ihany avy eo de zao ngany hoe fahitana hitany niretsaka tamin'i Jesosy izy hoe hita tao anatina vidéo anankiray zany tao anatina écran be anankiray hoe reny izy Jesosy miaraka de hita eo dia tongotr'olona anankiroa foana zany mifampitatana amin'iny tampotampoka teo ny pasteur nandalo lalana sarotra be ohatry ny fotaka mandrevo ona feno lalana feno fandrika be de tomany zany le rahalahy teo ny teny an Jesosy eo maninona no atramizay dia tongotr'olona anankiroa no hitako fa maninona no nandalo am'ty zavatra sarotsy ty maninona no dia tongotr'olona ray sisany hitako maninona no navelanao hiady rery ohatran'io Jesosy naninona no navelanao andeha rery ohatran'io de zao no nambaran Jesosy taminy aza mitomany ianao anaka tam'ty atramizay tokoa izy Jesosy de dia tongotra anankiroa no hitanao ary tamin'ty ady sarotra lalovany ty dia tongotr'olona anankiray ny hitanao de zao no nambaran Jesosy tamin'io ady mafy ny lalovanao io tamin'io le secondaire io dia no tsotsoko ianao no babeko ianao fa dia tongotry ho hitanao io ohatr'izay zany izy pasteur ao anatin'lay
ady lalovany zanak'Andriamanitra io zany na fizantoetra io de Jesosy no misubira no mitondra ilay entan'ilay zanak'Andriamanitra zany hoe mety mahita ady izy hoy Jesosy ny ray andro amin'ny Jaune pasteur eto am'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana kanefa matoky fa izao efa nareso tontolo zao zany hoe le olona mety mahita fahoriana fa tsy miaina ao anaty fahoriana asa raha mazava zay pasteur mazava tsara lay tenin'i Jesosy zay eo amin'ny asa izy iny Jaune 16 izy iny pasteur sa Jaune 16 eo amin'ny andininy fa telo amby telopolo izany teny zany no lazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko aty am'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana nefa matoky fa zaho efa naresy izao tontolo zao Jaune 16:33 zany hoe le mason'le olona mety mahita le fizanto etsy azonao raha nyresaka batisa ianao zao teo le dingan'ny batisa pasteur lalana tsy maintsy hidirany zanak'Andriamanitra tsy maintsy hidirany olom-bo avonjy io mazava tsara andeo tsindritsika kely pasteur Marka 9:40 aleo verenantsika kely ty fampianarany ty raha inisa fotsiny Marka 9:40 andininy 9:40 de mazava tsara izy andininy 10:10 aloha izy ary hoy izy tam mandehana any am'izao tontolo zao ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra voalohany indrindra aloha mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra eo amin'ny andininy 9:10 am'izay izay mino sy atao batisa no vonjeny mino plus batisa égale famonjena fa izay tsy mety mino no elohana jeretsika inge pasteur atao amin'ny Matthieu fa na de Jesosy azy eo amin'ny Matthieu toko fatelo andininy 7:10 magatako ny vakinao pasteur to amin'ny anaran'i Jesosy ary tamin'izay Jesosy dia avy tany Galilea ka tonga teo amoron'ny Jordana dia nanatona ny Jaune izy mba hataony batisa toy izy fa Jaune nandao azy nanda azy ka nanao hoe izany tokony ataonao batisa ka ianao ndray va no makaty amiko fanamaly Jesosy ka miteny taminy hoe ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika tanteraka ny fahamarinana rehetra zay ka de lekeny izy hitanao na i Jesosy azy izay tsy nisy fahotana Jesosy tsy nisy tsiny Jesosy tsy nisy kilema nanatona ny Jaune izy teny amoron'ny Jordana hoe mba ataovy batisa tsy nanaiky Jaune non fantatro tsara ianao Jesosy ozy izy ianao zanak'Andriamanitra velona ianao nateraka tamin'ny fanahy masina ianao tsy nisy fahotana satria ny batisa de natokana ho an'ny olona mpanota ka nibebaka azonao natokana ho an'ny mpanota izay mibebaka natokana ho an'ny olona ratsy ka niala tamin'ny fahotana dia hoy Jesosy taminy hoy izy ty Jaune tsy afaka ny anao batisa de mbola nitohizany Jaune ihany izaho hoy Jaune no tokony ho ataonao batisa de zany ray ve nanao batisa anao mifamadiky zany tsy mety fa hoy Jesosy eo amin'ny andininy 10:10 fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe ekeo ihany akehitriny fa izao no mety amintsika hatateraka ny fahamarinana rehetra ka de nekeny izy na i Jesosy aza pasteur dia tsy nanaiky mihitsy raha tsy natao batisa Jesosy efa nisy fotoana nitsofona rano tao tepoly nitsofona rano de i Zakaria nitsotra anao zay ngamba tam'izay raha tsy diso pasteur natolotra izy tamin'iny fotoana iny de zao efa natolotra izy ary efa n'Andriamanitra hatrany kibondreny izy fa ny nahavarina inona raha natonga Jesosy mbola ny insista ihany nisisika ihany izy io tsy maintsy atao batisa nefa Jesosy inge tsy manoty ary Jesosy eny pasteur raha maty na tsy vita batisa azy tsy maintsy nakany an-danitra izy satria nitorotoriana tamin'ny fanahy masina fa ny nahavarina tsy nanaiky mihitsy Jesosy nandingana ilay baiboly tsy nanaiky mihitsy Jesosy nandingana ilay fahamarinana tsy nanaiky mihitsy Jesosy nandingana le sitrapon'Andriamanitra de nisisika tao amin'ny Jaune izy marina ozy izy mivoalazanao fa zanak'Andriamanitra nateraka tamin'ny fanahy masina za tsy nanota ekeko daholo zany teninao zany kanefany ataovy batisa ihany
satria izay ny fahamarinana, izay ny fahamarinana tongavana ho any an-danitra, izay ny fahamarinana amin'ny fanoloran-tena, izay ny fahamarinana andraisana androvana fiainana mandrakizay, mba ianaran'ny olona rehetrarehetra tio arina, mba ianaran'ny reto mpianatro reto, ianaran'ny olona rehetrarehetra zay nandray ahy fa misy lalana tsy maintsy idirana ne pasteur raha ho any an-danitra. Tsy resaka zany pasteur, tsy resaka doctrine zany tsy resaka doctrine na fiangonana zany, tsy resaka théologie zany ao anatin'ny baiboly tsika rehetra zany, ao anaty baiboly tsy resaka fianarana théologie zany, tsisy interprétation azo fomba interprétena zany hafa hoe batisa de inona de interprétena hoe Jesosy manodidina ny 30 taona miresaka eo, Jesosy manodidina ny 30 taona izy io, tsisy reniny amin'ny batemy na amin'ny batisa fa teny amoron-drano no niresaka amin'ny Jaona hoe ekeo ataovy batisa, azonao de resaka an'izay ianao de somary nidira kely aloha izy pasteur fa mialatsiny dia tena tsy azo idivirana io pasteur raha hitsofoka amin'ny lalam-pamonjena le olona, raha hitsofoka amin'ny lalam-pamonjena le olona. De izao zavatra nitranga pasteur atofo tady dio tsara fa rehefa nao an'izay dingana izay le olona, ohatra misy olona tena tapa-kevitra anaraka an' Jesosy anao dingana lalindalina fanoloran-tena, tsy maintsy mandalo fizahantsoetra anao tsy moramora ny idiranao amin'izany batisa zany tsy ho avelan'ny satana moramora ianao pasteur, satria le atony nahoana mo ary io tena ezany devoly anakomana ny mason'ny olona io pasteur hoe takomy mason'ny olona tsy ahita ny batisa io, tsy alala ny batisa io, satria zao ny problème satana pasteur azaventsika tsara ny problème amin'ny devoly de zao tsy problème amin'ny satana tsika makany am-piangonana, tsy problème amin'ny devoly ianao manao alleluia amen, tsy problème amin'ny devoly ianao miditra chorale na miditra sampana, fa ny problème amin'ny devoly de ianao manatateraka ny fahamarinana sy ny sitrapon'Andriamanitra, natateraka ny fahamarinana sy ny sitrapon'Andriamanitra, zay ny problème amin'ny satana. Ianao voavonjy ny problème, ianao voavonjy ny problème amin'ny devoly, fa tsy problème amin'ny devoly ny fidiranao any am-piangonana, fa problème amin'ny devoly ny fidiranao any an-danitra, tsy problème amin'ny devoly ny fidiranao sampanao am-piangonana, fa problème aminy ianao hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy problème satana ny miditra hoe chorale ianao na dekona ianao, tsy olana amin'ny satana zany na lasa pasteur ianao, fa ny olana amin'ny satana de ianao lasa zanak'Andriamanitra ho any an-danitra. Ka manomboka eo pasteur de tady dio rehefa misy olona ohatra manapa-kevitra ho amin'izay batisa zay de jerenao ane fa eo izy ohatra ny lasa manatrika ady mafy ady mafy am'izay, ary eo le tena fitsapana am'izay hoe iza le olona voavonjy, iza ny olona ho any an-danitra, iza ny olona tena ho akasitrahan'Andriamanitra tanteraka, de jerenao manomboka ohatra ny misy ady mafimafy kely lalovany eo rehefa manomboka manapa-kevitra izy, manomboka ohatra ny ahilikiliky ny fianakaviany zany izy, manomboka ohatra ny lasa mitady tokamoniny zany izy, manomboka ohatra ny tsisy olona te hifandray aminy zany, manomboka na ny vadiny ao an-trano aza manomboka manenjika azy, manomboka na ny zanany ary te hisitaka hoe ino ny tia nahazo any neny, ino ny tia nahazo any dada, manomboka ohatra ny na any ampiasana ary izy, manomboka ohatra ny lasa ohatra ny ahilikiliky ny namany zany hoe efa tsy namana intsony zany lafa andanila mitokatokana. Eo pasteur le fizahantsoetra ny hoe mbola fikitra ve ianao am'izao tontolo zao sy ny fahotana sy lay dokadokan'ny olona sy lay zavatra mahafinaritra sy ny revirevy miaraka amin'ny namana, sa ianao isafidiny hoe hanolo tena ho anao a Jesosy, ka na inona vokatry ny fanapa-kevitro, na inona vokatry ny safidiko de anaraka anao ahy. Io le fizahantsoetra pasteur hoe hosavy ianao hiroso amin'ny dinga ny fanoloran-tena lalina, satria ny any Abrahama teto sarotra ny nangatahany tompo taminy ny fitsapana nataon'ny tompo tamin'ny Abrahama sarotra, fa eo no hijeren'Andriamanitra ny le mpino na le olona hoe tena hosavy izy anao le dingana, sa iemotra izy satria be loatra ny vavan'ny olona, iemotra izy satria arovany le voninahiny, azonao miaro ny voninahiny izy hoe ahoana ny fijery ny mpiara-miasa,
za olona directeur ohatra zao ve hitsofoka any anaty rano, za ve olona gradoko kitana efatra kitana telo, ahoana no ana za olona ministre, ahoana no hitsofoako am'izany, izany tsy mahalala, izany tsy mahafantatra, za olona ohatra zao ny toerana misy ao amin'ny toeram-pivavahana ohatra zany paster, za ohatra manana andraikitra ohatra an'izao sinsisa eo le hoe fizahana toetra andraisan'le olona ny fanapaha-kevitra hoe iroso ianao ve sa tsy iroso azonao anaky ny baikon'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra zavatra takin'Andriamanitra ve ianao sa tsy anaky. Fanapaha-kevitra no ilain'le olona paster, fa ny fizahan-toetra tsy maintsy misy rehefa te iroso amina dingana ambonimbony ilay olona paster tofo melohan'ny amaraparana. Melohan'ny amarana anazy tokoa paster tiana dia tadidiko eto ny tantaran'ilay lehilahy anankiray atao hoe namana ao amin'ny bokin'ny mpanjaka faharoa toko fahadimy no misy an'izay tantara izay. Tao anatin'ny aretina izy io, ary aretina mahamenatra satria aretina apokana. Izy anefany no lehibe ny tamazoro mitafika tamin'izany fotoan'izany tany Syrie, ary nanana ny toerany, nanana ny voninahiny, nanana ny lazany zany lehilahy zany fa saingy boka, fa saingy vehivavy kely mpanampy an-trano fanao tsinotsinona, zazavavy kely ohatrany hoe taraiky tao io zazavavy io de lasa mpanampiny tao, tsy tafaraka tamin'ny zanak'Israely namany zany de lasa mpanampy an-trano tao, fa saingy nisy fahasoavana tao amin'io zazavavy io. Ary io zazavavy io no nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'izy mianakavy tao manao hoe or patron, tsy alaonao ve makany amin'ny mpaminany Elisa any Samaria dia hositrany ianao, de ohatran'ny zavatra mampimeny fandraisany namana azy aloha tamin'ny voalohany, no tsabona nefa le aretina tsy nety afaka mihitsy le aretina. De tao arinan'izay rehefa noresen'le zazavavy kely lahatra teo izy, ohatran'izao zavatra ataontsika izao mihitsy pasteur, mandeha foana le toriteny, mandeha le fampianarana, de farany nanaiky ihany izy satria te hositrana tsinona ka alanenina io, trony alanenina farany ka mifiverany an'le fitsabona tany amin'ny Elisa ndray tamin'ny fotoana io, de ohatrany hoe dokotera Elisa mpitsabo Elisa na hôpitaly lehibe anankiray Elisa de andeha ho an'ny Samaria zany satria any misy any Elisa mpaminany. Fa raha vona eno an'io Elisa mpaminany, de zao no tenin'ny Elisa mpaminany manao hoe asa vo misitrika impito ao amin'ny onony Jordana izy de adio indray ny nofony, asa vo misitrika impito ao izy, zay fotsiny mibaiko fa tsy misy hoe zona hoe misotra menaka na misotra an'ity, fa impito ao amin'ny onony Jordana. Inona ny zavatra nitranga be famalina be namana, za nga olona tsy saina no atao an'izany, fa nga tsy isy rano any Damaskosy, nahoana no fanambanimbany ohatran'izany, nataoko fa hivoaka mihitsy izy de ameta tanana eo amin'ny lohako any avaivan'ny tanana eo ambony lohako, de hositrana za ve olona manam-pahefana ohatran'izao de atao tsinotsinona ohatran'izany zany ve ny anaovana ny voninahitry ny fireneko, ohatraohatran'izany mihitsy le fomba fitenin'le rangahy io, zany hoe nisy avinavim-panahy tao anatin'ny tao, nisy karazana ampopo tao anatin'ny tao, nisy ohatrany hoe fijerena le mahizy le voninahiny tao anatin'ny tao, fa nytiany Elisa mpaminany atao de hoe fanetretena ny tedavina aminao de ho sitrany ianao, tsy homenatra eo anatrehan'ny olona ianao misitrika ao amin'ny on'ny Jordana, zay no ilaina. Aza mijery ny mahizy anao hoe iza lehibe anitafika na iza manamboninahitra na iza kitana izao, fa misy fotsiny nitsotra ao anatin'ny on'ny Jordana, zay ihany ny lalam-pamonjena ho anao. Namaly izy, maninona ono hoe tsy tenenina hoe any Damaskosy misy ono karazany 5 ihany, fa Elisa ihany koa nijoro tamin'ny foto-kevitr'Andriamanitra, tsy mijery tsy matikena masina voavidy voly Elisa mpaminany ka hoe anao kolokolo ara-pilazany tsara eo de hoe ino ny vola de mba ataovy zay mba maromaty iraisana, fa ozy Elisa mandehana aragaty mandry impito amin'ny on'ny Jordana, zay ihany farany moa resy lahatra ihany nganamana rehefa nanapa-kevitra izy ka nandry impito tao amin'ny on'ny Jordana,
tonga de sitrana teny eo na dio verina ndray ny nofony tangany nofon-jazakely zo volazan'ny ten'Andriamanitra. Ina moa ny zavatra tiany olazaina ao anatin'izany? Misy fotoana ry havana la ena maso olona hoe ianao manam-boninahitra, ianao manam-pahaizana, PDG, DG, secrétaire général, mpanakarena, mpanefoefo, olona manana ny maizy anao ianao, ny fijeriny pozinao ty ivelany olona manana ny maizy anao, dia anetry tena ve? Dia ahoana ny voninahitra am'zany? Nefa misy amintsika tratran'ity maheno an'ity toroteny ity, marary manaitaina ny lohalika eo am'izao fotoana zao, misy goty any amin'ny kitrokelina ho any efa mivoto efa tena tsy hitanao tsozy anaovana azy. Misy efa tratran'ny areti-mbavony efa mitsika io areti-mbavony io ary fanolora-tena no andrasan'Andriamanitra aminao. Misy efa amintsika atao anatin'ny tokantranato manana ny maizy anao fa tratran'ny cancer ao mitsinainao ianao am'izao fotoana zao. Marary ny tsinainao, marary ny vavoninao, marary ny tratranao. Efa pilina fotsiny sisa ny mampandeha anao eny an-dalana rehetrarehetra eny, mba mandeha ohatry ny olona rehetra ianao, fa pilina ny mampandeha anao. Torimaso pilina, sakafo hohanina pilina, mampidina mampiakatra tension pilina. Pilina raha vao tsisy pilina ianao de maty ianao. De ianao ve de mety amin'izany ve fisainanao? Nefa za de miteny amintsika raha manana fanetreteny ianao ohatra ny namana, de ohatra ny tehiteny ihany ao izy hoe misy azon'Andriamanitra mbola azo atao aminao. Raha nanao fahagagana tamin'ny namana izy, nahoana izy ny tsy afaka anao fahagagana ny fiainanao? Zany ny zavatra misy pasteur, fanetretena tompoko no ilain'Andriamanitra, fanolora-tena lalina tompoko no ilain'Andriamanitra aminao. Misy mantsy ny olona pasteur tiana te hivavaka, te hiditra am-piangonana ao antsoina hoe kristianina, fa tsy te hanompo ny tompo, tsy te hiditra lalina ny fanompona ny tompo zany. Be dehibe ny olona manana ny maizy azy eto amin'ny tany sy ny firenena. Jereo tsara fa rehefa misy zavatra atao de tsy maintsy entina ambavaka foana, aseho amin'ny olona rehetrarehetra ho hitan'ny télé sy ny radio sy ny vahoaka malagasy hoe za pino, zany ka mpanompon'Andriamanitra. Fa ina le toetra mampanompon'Andriamanitra? Efa tsara ianao aloha tafiditra ao am-piangonana, fa ny tena tsara de hoe ianao tafiditra ao amin'Andriamanitra mihitsy, fa tsy le anarana fotsiny hoe za mbo mpivavaka ihany, ay ve ihany iny mba kristianina ihany izy iny, ay ve tsy arakaraky le ilalany olo azy fa kristianina ihany, fa midira lalina mihitsy. Fa tsy le hoe fijerin'ny olona ivelany fotsiny hoe mpivavaka ianao, fa i namana tsy nandray fanasitranana, i Abrahama tsy nandray ny teny fikasan'Andriamanitra, raha tsy nanolo tena lalina teo anatrehan'Andriamanitra mihitsy. Zany eny le atao hoe mibavaka e. Le mibavaka ny riavana misy sakrifisy ataonao mihitsy e. Misy fahafozana, mahafoy zao tontolo zao, mahafoy ny zavatra, misy zavatra kafizinao, tahaka ny hoe mpanao kolikoly avolenta ianao, tsy maintsy afonao zany. Zay le tena koa misy zavatra marary tsy maintsy kitihan'Andriamanitra. Mpangalabadin'olona ianao, tsy maintsy afoinao zany. Mpisotro toka, mpisotro labera, mpisotro an'io rehetrarehetra io ianao, mpamony vady, tsy maintsy afoinao zany. Ianao ka manely karazany olona manan-karenitra eny ianao de mamitaka amin'ny pasteranao fotsiny, tsy manao vola ny pasteranao de mangina ny vavany fa tsy samy toro ny fahamarinao anatin'ny fiangonana, fa to aviliny mihitsy ny le toroteny, satria fa tsy manao vola melohan'ny fotoana izy. Misy koa mantsy pasteur kolikoly evangelika ohatra zany, tsy manao vola melohan'ny fotoana ny pasteur de tsy mikitikidika ny fahotana. Zava-misy zany, fa tsy zavatra ohatran'izany no ahitantsika fahasoavana eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny fandraisanao ny fahamarinana sy ny fitorinao, ilay fahamarinana no andraisana ny sitrapon'Andriamanitra. Elisa tsy anamana na manam-pahefana azy io rehefa baiboly ny resahana, rehefa tenin'Andriamanitra ny resahana de tenin'Andriamanitra, ary vokany de nakasitran'Andriamanitra ny zavatra nangatahany namana rehefa naneriteny izy pasteur etiny. Za de mino fa misy olona be dehibe manana ny maizy anao ianao, tian'Andriamanitra ho vonjena, tian'Andriamanitra ho afahana ianao, tsy mbola tara, aza matikena maso, aza matikena maso. Misy olona ne pasteur e, misy olona tadidiko tsara, nisy mpanakanto anankiray malaza be teto ambony tany teto, aloha tononoko mihitsy ny anarany hoe Michael Jackson, de efa maty moa izy io. De io Michael Jackson io nisy mpaminany lehibe anankiray, mpanompon'Andriamanitra lehibe anankiray naminany momba an'izy io. De zao teny io mpaminany io, asaivo makaty izy ivavahana, mbola tsy naninona akory io lehilahy io tamin'izany fotoana zany asaovy makaty izy fa mila vavaka manokana izy, fa misy zavatra mikika eo anatin'ny vatany ao, endrika cancer. De nandamo io mpanakanto tamin'izany fotoana zany, de hitatsika ny efarany le mpanompon'Andriamanitra mbola niantso foana, asaivo makaty izy, na de izy mbola mararina cancer io, asaovy makaty izy, fa misy afatra Andriamanitra ho azy, misy afatra Andriamanitra ho azy. Fizy monandahatra amin'ny farany satria mety mitombona ihany le teny manao hoe
sarotsarotra ho an'ny mpanan-karena tokoa ngamba ny fidirana amin'ny fanjakana lanitra kanefa dia za dia miteny fa malalaka ho an'ny mpanan-karena fidirana amin'ny fanjakan'andriamanitra raha to ka manana fanetretena le olona saingy ny mahatonga jesosy miteny hoe sarotra dia le ampopo le ena masolona za ve dia hivavaka za ve dia hitabataba any dia hivavaka satria le ohatra hoe aty zao dia le mivavaka ty zao le mitabataba sy le miantsoantso za ve dia hitabataba sy antsoantso ohatry ny olona ohatry ny inona dia ahoana zany dia eo koa moa le mpanatsatso etsakilany manao hoe sekta lasany amin'ny sekta ondranina ay dia efa sekta ay dia efa zao ay dia efa lasany mihitsy ohatraohatran'izany izy pasteur dia lasa mahatonga le olona ohatrany hoe tsy tafiditra tsara am'le fanoratena lalina fizahantoetra daholo ny anaran'izay pasteur zany hoe rehefa misy zavatra mbola veritsika amin'ny pasteur hoe andriamanitra rehefa tianao zavatra goavana eo anoloan'le olona dia na tiany na tsy tiany tsy maintsy sahana toetra izy io mety amina endrika ady le fizahantoetra mety amina endrika fanenjehana azonao mety amina endrika misy zavatra sarotra takin'andriamanitra am'le olona fa fizahantoetra daholo ny anaran'izany hoy a mantsianao raha lasana bavy atao ampamarana tianao jesosy evitra sahi manapa-kevitra mandalo tsika eto am'izao tontolo zao mandalo zao fiainana izao sy ny filamy pasteur atovy fa zay manao ny sitrapon'andriamanitra ny maritra mandrakizay inona ny mbola angatahanao andro maninona ianao ny mbola angatakandro amin'ny fankatoavana an'andriamanitra za tena miantso an'retolo reto pasteur mizaha toetranao zao andriamanitra anapa-kevitra ve ianao anao dingana amin'ny fanompona azy satria efa misy zavatra goavana omany raha tara am'izao anao dia mety ho tara andriamanitra pasteur manana fotoanany andriamanitra manana fotoanany ho iamantsy anao ary ny tena marimarina kotsy hoe manana fotoanany fa manana ny vanim-potoanany samy hafa mako pasteur ny fotoana sy ny vanim-potoana azonao ny fotoana dia isan'andro misy fotoana foana latsinainy talata laribilaka misy zoma fotoana ny volana janvier février mars avril fotoana fa ny atao hoe vanim-potoana dia fotoana anankiray miavaka eo amin'ny fiainan'ny olona iray kiondalana anankiray anaovan'andriamanitra zavatra eo amin'ny fiainany ohatra mariage ny mariage tsy fotoana fa vanim-potoana pasteur zany hoe fotoana anaovana olona anankiray dingana eo amin'ny fiainany ny fahafatesana pasteur tsy fotoana fa vanim-potoana azonao ny andro fety zao tsika pasika mandalo pasika tsy fotoana ny pasika fa vanim-potoana azonao ka za mihiny fa ny fandrenesanao an'ity fandarana ity pasteur dia vanim-potoana lehibe izay apakaran'andriamanitra anao amina dingana ambonimbony kokoa azonao vanim-potoana iakaranao ary fotoana n'andriamanitra fa saingy anefany mbola verika amin'ny pasteur misy safidy ao andriamanitra tsy afaka maneriny safidiny olona mihitsy fa andriamanitra tena manaja ny safiditsika menakavy engany pasteur ao ambadika ty fampianarana netsika amin'ny rahalandro any eto ty mba hisafidy reto olona ireto afantatra ny tokony atao nretolo reto hisafidy retolo reto ny lalana tokony izorany ary ny lalana tokony ombany mba andraisan'ny fahasoavana andraisan'ny fitahin'andriamanitra andraisan'ny fahasoavan'andriamanitra aza matahotra hiatrika fizahantoetra na mety mafy ary fa mbadiky ny fizahantoetra nahazo any abrahama pasteur no nanaovan'andriamanitra fianianana sy fanekena goavana tamin'ny abrahama hoe tena ho taiko maro ary namaranan'andriamanitra ny fianianany sy ny fanekeny tamin'ny abrahama mihitsy zany hoe tamin'io le fotoana avy nanaovana nizahan'andriamanitra toetra ny abrahama io pasteur dia tsy nisy hoe fizahantoetra tsony nataon'andriamanitra tamin'ny abrahama taorinany io fa tonga dia hoe tiano contrat farany azonao tsy maintsy hitahanao tanteraka amin'izay talohany io mbola nisy fifanarana vitsivitsy fa ty zavatra nitranga teto ty terina famaranan'andriamanitra tanteraka mihitsy ny zavatra rehetrarehetra pasteur engany misy zavatra tian'andriamanitra atao mitokantranonao eo amin'ny asanao indrindrandrindra eo amin'ny ara-panahanao izy dingana tian'andriamanitra ikara masahira na sianabavy malala na ohatra mafimafy kely ara-ny ady mafimafy kely mety fizahantoetra
sahi manapa-kevitra mbola iroso anao ny sitrapon'Andriamanitra mbola iroso anao dingana amin'ny fanomponan'ny tompo andaotsika hivavaka atao tokantrano ato raha mety aminao mivavaha manolora tena manova fanekena amin'ny tompo dia mitenena amin'ny mbola iroso a Jesosy mbola anaraka anao hivavaka isika mankasitraka indrindra re tompo noho ny fitahinao sy ny fahasoavanao raha afaka nandray izany teninao sy fampianarana avy aminao zany izay indrindra ireto rahalahiko anabavy reto ianao dia nitondra ny Abrahama atao anatin'ny fizaham-toetra tompo satria ianao tea mpiakatra azy tea marana ny fanekenao taminy ary tea ilaza taminy hoe manomboka eto dia na inona ho toyany dia ny fifanarahana zay nataonao tamin'ny Abrahama tsy voafafatra amin'ny androany ary tsy novainao hatramin'ny androany fantary fa misy olona mihitsy mijery an'ity fandaran'ity tsy ireto mpijery rehetrarehetrareto akory Jesosy tsy ireto olona rehetrarehetrareto fa fantary fa misy olona ao izay tena notendrenao ny vanim-potoana hitahinao azy notendrenao ny vanim-potoana tena anovanao ny tantaram-piainany io olona io Jesosy dia hojerenao manokana io olona io dia hojerenao manokana io olona io zay tena mivavaka ary manolo tena ho anao amin'izao maraina na izao alina izao dia hojerenao manokana ary andray fahasoavana fitahina fanambinana avy aminao manokana andray fanasitranana avy aminao misaotra indrindra Kristy tompo misaotra indrindra Jesosy hotahinao ane reto vahoaka ireto hotahinao reto mpanaraka ny fandarana ireto ataovy manana fahasahina izy tompo andray fanapa-kevitra sy anao sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Zay pasteur no fotoanantsika mirahalahy teto asa azonao amafisina ny fotoana lehibe eny tompoko ny fotoanantsika teto no tapitra fa dia mbola mitondra raha mipitsoa ny fandarantsika ny numéro zay azahoanao anay amin'ny alalan'ny SMS dia ny 033 24 543 06 033 24 543 06 na ny 034 04 362 67 034 04 362 67 voaray daholo reny SMS alefantsika reny fangataham-bavaka misy amintsika moa manakina dia misaotra antsika ihany koa misy ny atao hoe manampy ny fanampanazavana dia isorana antsika ihany koa ireny SMS amanjatonjatonjato maro no voaray ny SMS-nao tsisy latsaka mihitsy ny fanamariana kely fotsiny dia tsy voatery ho afaka hovaliana le izy satria betsaka amintsika ny mandefa ny SMS dia voaray le izy fa tsy vitany amaly azy amin'ny atsiporiany misy any voavaly fa tsy dia ndretraretra akory ny fotoana lehibe atsika dia etsy amin'ny collision amin'ny fahafitony volana aprily arak'izany fandarana zany mihitsy ny resakitsika eny ary zany hoe itsika rehetrarehetra mpanaraka an'ity fandarana ity na amin'ny radio na amin'ny télévision na amin'ny internet dia asainy ianao amin'ny fotoana io tena manasanao mihitsy zay tena manentana anao zay ho tonga amin'io zany hoe isy fionambe atsika mpanaraka ny fandarana mihitsy amin'io tsy zay tsy miteny anao hoe andao hifindra fiangonana aty aminay fa mba ho mariky ny fiarahamentana satria fitorianany filazantsara no ataotsika tsy misy mahasamy hafatsika rehetrarehetra fa ny toko-pivavahana toko-ponona ny mahasamy hafatsika dia hiaraka entsika amin'ny fahafitony volana aprily sabotsy io fahafitony volana aprily manomboka amin'ny 7 maraina tsara ny tonga aloha satria dia amin'ny 9 maraina ny 5 sasany dia efa mivony varavarana tamin'ny fahenina volana janvier tao anatin'ny cyclone be teo iny dia mbola ny fanitsakitro tsika tonga teny ka raha ataoko hoe amin'izao andro maina izao dia ny hoeverinay fa mety tsy ombo ny plasy ary zay ny mahatonga ana miteny anao hoe tongava meloha amin'ny fotoana io ohatrohatr'izay pasteur ny fotoanantsika atsika moa zany zao anatin'ny fankalazana pasika dia mirary soa fitahin'Andriamanitra ho atsika rehetra mba ahita fahasoavana amin'ity fety mahafinaritra zay nambarany baiboly ity hotahin'Andriamanitra atsika tompoko mametraka ny mandra-piorina mandra-pitafa ho amin'ny tsika menakavy dia manamafy izay filazana zay hoe sahy manao dingana ndao hitady an'Andriamanitra raha mbola mpanoty ianao dia tonga avy any amin'ny collision pasteur fa arinao fibebahana lalina isika raha enonao hoe vokatry ny fahotanao no mahatonga ny fampitena matsiravina eo aminao dia tonga avy any fa amindra fo aminao ny tompo ary raha tsapanao fa ataky ny fahavalo
ny mahazo anao natakina devoly de mbola tonga avy eny fandravany asana devoly entsika ary raha tsapanao ndray fa fizantoetra ny mahazo anao masahima anao dingana fa mandrosoa amin'ny lalina zay le loha hevitra paster dia azo an-dranopetsaka zay ngamba paster fa dia mametraka mandram-pena mandrapitafa veloma tompoko ho tay tompo daholo tompoko